Mivory indray mandeha isaky ny telo volana kosa ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny FFM manao fantarany maro azy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny fivoriana voalohany ao anatin'ity andrim-panjakana ity tamin'ity taona vaovao 2024 ity samy anohy ny asa tandrify azy araka izany ireo vovonana efatra eo anivon'ny FFM. Nahatratra raika amin'ny 90 ireo atota taratasy momba ny fampitsorakely ankirakirain'ny FFM tamin'ny taona 2024 ary mbola misy 30 hafa voarain'izy ireo ary asana amin'ity fivoriana voalohan'ity. Ankoatr'izay, anisan'ny jeren'ny FFM manokana momba ny lalàna momba ny fametrahana ny Fonds national de solidarité izay isahana amin'ny fanonerana ny onitra ho an'ny miarambony. Misy eo amin'ny 90 koa zany dossier eo fa indray zany miandry fananganana ny Fonds national de solidarité izay sy andraisan'ny fanjakana malagasy anjara ara-bola ary anapiny communauté internationale latsaka koa araky ny tonjolosa. Izay zany mbola misy lalàna ho atao zay satria karakarazana ohatran'ny cotisation regny zany no ataon'izay zavatra zay ary zay rehefa nangataka tamin'ny OIF hoe mba anareo fa manana expertise dia mba ampio zay anao no teksa mikasikan'izay zavatra zay arakaraka le olona io ohatra zao nare olona avy agny brikaville fa ohatrany adino fa tsy tety foana hoe misy zao ny AVC nangana association izy misy hoe rano Madagasikara za adino fa amambolana ane ka tapaka tsy azo nandehanany io brikaville io tagny fianaratso tagny andrositra fondrera tagny faritra avaratry VDB ny voina nahazo nytoretandrazo ka tsy azo natao foana zay zavatra zay tsy maintsy misy dalà texte zany mameraka azy ary sara koa zany fa famitsaha isakana ny assemblée satria tsy misy lalàna raha ohatra miaravola satria volam-panjakana no afahany ampidirany zavatra zay donc zay mbola asa miandry anay. Angataka fionana ihany koa amin'ny filoham-pirenena vaovao ery rajona ary mampianina ny FFM fionana maritana ny kinendry filoham-pirenena momba ny fampihavanana. Mikasika ihany koa ny amorina ny mpampihavana rehetra avy amin'ny fikambanana ny fiarahamonim-pirenena ny olon-tsotra ary mitondra fivavahana ny filan-kevitra fampihavana malagasy ao anaty fivoriana voalohan'izy ireo amin'ity taona ity izay nanomboka androany ary aharitra iray volana.